mahakasika ny raharaha sazy narindra izay narahantsika nafantatra moa fa maty nisy nitifitra raha ny vaovao azo maraina sy miparitaka tao amin'ny tambazotra serasera Facebook dia tsy maintsy nahiditra ponja vojomaika iny Tsiafahy itsito anadahiny tombokovavy narindra raha avy ny vahiny tao amin'ny fandaharana Solanga ny tenany izay nahadihadina mo momba iny raharaha narindra iny tsy fantatra na noho ny tsy fahavoafezana ny serasera fa somary nampiahia ny tompon'andraikitra ara-panjakana ny fomba namaliny fanontaniana izay napetraky ny mpanao gazety ka mety nahatonga azy ho voarohorohy amin'izao raharaha nafatiny anabaviny izao ka tsy maintsy nampidirina ponja vojomaika ny tenany. Ity averina amintsika ity ilay fandaharana feno mba ahafahantsika makafaka sy mijery hoe tena diso marina ve ny tenany ary mety nahafanina io loza io ve. Faly miaraba tombo klasy tomboky vavy mpanaraka ny Solanga eto vaovao 24/7 araka ny efa nambara Arsomimaly dia Andriamatoa Ratina Arivony aina tsy toaina no vahintsika. Miaraba anao tomboka. Miaraba miato amin'ny fandaharana dia miaraba no namana Tsoara. Ya. Ny tena nalaza ary nampalahelo ny fahalasana ny rasazy narindra izay be ny tanàna voafidy tao Mangataboangy ianao anadahiny eto ianao tsy hamofoto amandry akory tsika na hoe anona kanefa na tsy zany aza aleo resahana ho fantatry ny besony maro. Inona ny tena zavanitranga tamin'ny fotoana ny accident sy nahalasana ny rasazy narindra iny. Eny tompoko miaraba ny any amin'ny vahoaka malagasy eny atokantrano any dia eto koa mba mamelana hisaotra kely mialohan'ny maliko izay fantahina izay misaotra ny Andriamanitra aloha satria izy no hisaorana amin'ny zavatra izay nisy dia faharoa manaraka an'izay misaotra ny Andriamatoa filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina tamin'ny ezaka sy fankahirezana izay nomeny anay fianakaviana tao anatin'io andro ratsy izany hoe adidy ratsy io. Misaotra ihany koa ny gouvernemanta izay tarihan'ny Tsay Christian dia misaotra ihany koa ny tao amin'ny sénateur maromaro satria tsy hanavaka satria maromaro izy ireo dia misy hoe adiny koa dia misaotra ihany koa ny gouvernora maromaro koa nandray andraikitra tao anatiny dia isaorana ihany koa ny solombavam-bahoaka maromaro dia isaorana ihany koa ny ben'ny tanàna manerana Madagasikara satria ndray niompo taminay daholo zany dia indrindrandrindra ny vodiana tsy hamainga aloha misaotra ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy ankanavaka niaraka niompona alahelo tamin'iny andro iny. Zany tena tsy irery zany nareo tao anatin'ilay fahoriana raha miainanao amin'izany. Tsy irery satria ilay zany tena nazevatra dia nazevatra ary nangetany tokoa taminay indrindrandrindra fa fisian'ireo olona rehetrarehetra lafo ny hery velona ireo no nanampy mba nanamaivana an'ilay izy zany tao anatiny. Zany aloha dia tena marina tsito satria na zahay eto amin'ny pejy vaovao 24/7 isaky ny namoaka ny vaovao momba ny raharaha iny dia tena analiny ny olona mijery ary anarivo ny maro ny olona nandefa fiononana taminareo. Eny tompoko nisy tokoa zany satria amin'ny hoe vono olona feno abibiana izay ny tena hoe nisongadina tao anatin'ilay izy satria tsy famonoana tsotra ny ilay izy. Ka izay indrindra miditra amin'izay marina tsika araka ilay fanontaniako voalohany tao inona marina aza atao lavabe fa inona ny tena fahitany tsito an'iny raharaha iny nareo menadata afaraka atao anaty le taxi bros. Tao anaty fiara izay mianadahy fa ilay izy zany tena hoe zavatra efa nomanina efa hiraka zany hoe ireo olona ireo zany efa tao atapitany tao foana ny andry anay nandritra ny fotoana hoe nahalanindranabavy mandra-pahatonga ny nampiala ny fofona iny zany hoe tetika efa mbisikady mihitsy zany
Ny saritava mory zalasa tsy ny saritava de hitanao maso mihitsy hitanao miserana fa tsy ho tadito mihitsy satria angana be angana be angana be angana be le so teo mora sazy de tapitraina sa mbola azo nentina tany any hôpitaly any teny efa mialaina hoe fa danger satria le ka nazo anazy zany mba tanao hoe olona roa nitako ny alaina teto tany de ny dadako ny raiko nitako voalohany indrindra de faharoa io anabaviko eo de fantatro hoe ohatr'izany maso miakatra eny toko ma taiza ho aiza teo amin'le toerana avaiza ka nakaiza de taiza ho aiza nitatra le ambuscade sarotra ve le toerana lisy toerana tsy misy réseau aloha de zay ny ala avy aty Ambositra andeha ho any Amboripotsy de eo anelakilany hoe Hazo Fotsy Amboripotsy io zany hoe commune Anitremo no akaiky an'io de teo le izy no nisy an'le action tena atao hoe kizo zany azon'izany hoe kizo le mandeha zao ny ankety nisy olona nitondronareo ve hoe olona loatra zao fantatray fa sambory satria hoe 5 mantsy zao ny ohatrany hoe fa tonga ty Antananarivo anaovana ankety tsy nisy olona nitondronay ireo fa faiza manao an'ireo mpitandro filaminana polisy miaramila zandary mitambatra mantsy zareo de ireo no nanao ny ankety sy mifanadihadiana fa misy hitanareo le olona am'izao sa tsy hitanareo mihitsy tsy nisy hitako ohatran'le hoe vaovao hoe olona telo de avy eo miakatra enina moa de nakaty tana io ia fa nareo tsy mifanerasera mpitandro filaminana sy mpanao fanadihadiana mifanerasera ihany satria indray ohatra hoe misy aiasy ohatr'izany de mifampity amin'ny foana hoe ohatr'izao na ohatr'izao zany hoe atsony ihany nareo zany anaovany fanadihadiana ihany ko hoe akany information fa misy aiahanareo koa nga ao anatin'le izy am'ireo le olon-dratsy navitany famonoana ny aialo apetraka raha ohatra hoe aminao zao de hoe misy olona aiahinao tokana iny anao manokana mihitsy anao tsy afaka hoe andeha hanonona andrakotona arabe fa miankina amin'ny valiny fanadihadiana ataon'ny gendarmerie-pirenena police-pirenena miaramila valiny farany any amin'ny définitivement zany anao vao mampitovy ny aiahanao sy ny zavatra hitan'zareo fa nareo tsy manana ia manana hoe ianina tena mampanahy na iry ianina malalaka be le piste misy ihany ia satria amin'ny zavatra nazorana bavy izy mitantara foana rehefa satria maconseiller ana de tantarany zay zavatra mianjady amin'ny foana ninona ny hoe programme laminasana io ary de tantarany ty no ataontsika ty ny ataontsika de manome hevitra ihany azako hoe mety zany applicable zany eo tanàna na hoe tsy mety amin'ny any ambanivohitra na ohatr'izao eny iny adidinao iny na mampiredapoanareo fotsiny aza mifamehevitra fa le hoe le aia mahatonga manontany sy miinsiste angamba zany alakotsiny amitsito be deabe ny resaka mandeha le mpifaninana tamin'ny fifidianana ve no misy problema taminy sanatriny zany nisy taminareo tao amin'ny fianakaviana ve nikasaka fa lasa izy no lasa candidat sy laza be ny tanàna tsaiko tsy misy fa tamina propagande any resaka hoe taimbava ino mandeha foana anatina propagande hoe misy mifanaratsy ohatr'izany fa tao aminay tsy nahitana fanaratsiana mihitsy tany amin'ny ankolafy misy an'izany hoe fandroana ny ataoko hoe olo-pirenena mba tsy teranako hoe vahoaka olo-pirenena nanaraka ny ohatra hoe fampelezan-kevitra ao aminay de arahany le olona mantsy zany lina am'le hoe inona sina programme anasanao de raha ianao zany mampiseho anisy mampafantatra ny olona pirenena rehetra tsy akanavaka fa mafantatra hoe zao zavatra ho ataontsika hoe tonga ny olona lina de miaino aty aminao de avy eo indray tonga any amin'ny toko hafa izy ny candidat hafa zany de tonga any de ahilika an'olona hoe nareo efa tsy aty aminay amin'le politika any ambanivohitra moa hitanao ihany namana misy hoe reto tsy olona anay fa nanaraka tary de maninona ty ohatr'izao zany ny zava-nisy tao daholo fa ny propagande tany Mangataboangy ve iny araka lazainao hoe mandeha ho azy le fifanaratsiana samy mpifaninana fa nisy fifamofona mihitsy ve sa tsy nisy an'izany tsy nisy fa na fandrahonana hoe ianao tsy nisy fa honohono ny feo mandeha moa zany honohono hoe eo an-tanàna eo de
anao tsy afaka hoe manamary satria tony hoe vaovao tsy marina ihany zany dia sarotra ny teny hoe zavatra tsy hita maso tsisy pirofo fa zay zavatra hita maso ianinao ihany no afaka omenany olona hoe tao anatiny zany teo an-tanàna dia taimbavan'olona any tonga n'olona aty ohatr'izany misy manao tatitra foana satria ao anatin'ny pakady daholo moa zany ao anatiny nareo moa zanatany avy any toerana Mangataboanga eny toko teraka atao Mangataboanga zay telo mianata fa i tompoko vavy taty Andramasina nalevina zany hoe avy aty koa zany nareo ie izay moa iohatra ny voatavy ihany io rehefa savasavana raha ihany fotony malagasy foana ndre mandresaka mandeha masy dia hoe dadanareo koa ohatran'ny hafahafa koa ny fomba nahalasanany nefa izy be ny tanàna am-perinasa tamin'ireny sao dia misy resaka hoe fiaviana sanatria tsisy resaka fiaviana ka ny tantarany amin'ny ambanivohitra dia mipetraka foana io zany hoe hatramin'ny dadabe anay dia tany mihitsy no ataoko hoe vakitratra zany mo mama koa dia manana tantara milaza mihitsy hatramin'ny taribahatra any amin'ny Razambe taloha tany dia nahalasan'ny dada mo iny koa avy any izy no tonga taty dia avy eo narary mafy moa izy dia nitsaboana tao amin'ny hôpitaly atsimo tao Antsirabe dia tao no nahalasany eny izy koa tamin'io namizavisa mihitsy hoe andeha hody dia iny narary mafy be zay dia zay moa miala ny ainy dia tindrana bavy andeha ho any io ty koa no miala koa ny ainy fifandry finjavatra ratsy zany tsito hafahafa tena hafahafa satria nazary tena mbola misy teo satria raha miperaperaka rera dia miverinao an-tsaiko foana reny le action tao anaty zany hoe pobasy le tsy manisy hoe fotoana hoe niomanako tao anatin'io zavatra io hoe ry misy olona monina ohatr'izany fa tena tapoka ary première tir première balle ny anavoany anabaviko tsisy hoe couvreko anazy na ohatr'izany satria teneniko any namana joary hoe zaho Antsirabe rehefa mandeha reny aho na ohatr'izany misy andro manavitra olona misy olona miantso vonjeo akaiky zany mahavita mamiazakazaka manenjika iny olona iny mahatratra mpangaribosy na mpanendaka dia atolotrako amin'ny polisy dia ahoana amin'ny anabaviko ty tsy voariko mampalahelo anany mieritreritra zany le basy tsito nga tena ohatrany kilalao mihitsy mibasy any amin'ny faritra misy anareo any tany aminay tena hoe misy io basy io calibre to zany hoe basy ho an'ny olona civile mihitsy le izy natokana ho an'ny civile fa tsy natokana hoe miaramila zany hoe hafa mihitsy zany hoe basy mpanjakana tsy natokana olona laovina civile mihitsy dia io any aminay misy monina atao ohatra hoe misy zazalahy atao zany na ohatr'izany dia misy monina foana atao hoe mahazo manapoaka basy sy ny ohatr'izany dia efa zatra feom-basy zany io sofinao io satria misy na eny am-pandizana eny ary dia apoakany zalahy tapoka io tsy any taloha mamono omby amin'ny lefina zany amin'izao ny tifirina ny omby any rehefa ofinoany zany hoe tena ny asan-dahalo sotro zany so koa mantsy mandeha ny resaka so dia asan-dahalo tsotra fotsiny le izy fa sendrany faratsimbitany nareo sy rasazy sendrany zareo ianao moa fa namaly teo hoe tsy zay tsy zany ka zay efa lehibe tamin'iny toerana iny ary amin'ny foana zay matetika zatra ny lalan'iny loatra zany fa be dia be ny hoe fanakana na asan-dahalo nandeha tamin'iny fa tsy mbola nisotrony mihitsy satria nanana bavy koa ny misy andro mandeha moto etolatobola rery amin'iny tsisy ohatrany tamin'ny fahatongavany président Rajoelina zao tany tamin'ny élection député tamin'iny izy le tonga tany toerana dia nandeha moto rery tamin'iny anabavy koa sendra mpanakan-dahalo sendra dahalo izy tamin'iny fa ny volany tany amin'ny any no nomeny dia nazo mandeha izy fa ty tena famonona mihitsy fa ty tena famonona ary tsy nisy entana very ve tamin'iny tsy nisy teny amboziny anabavy koa za rojo volamena teny amin'ny tany mbola feno peratra ny amin'ny saky banana ny misy vola tsisy nalainy tandro ny dahalo fa tratrako tao nazy daholo zavatra rehetrarehetra na mifinday any ary ona tsito iny faritra nareo iny
malaza be koa amin'ny resaka hoe arena kibony tany sao dia misy resaka enjeu économique koa misy antony ara-toekarena sy ara-bola mahatonga an'le izy. Ny arena kibony tany aloha misy misy any ary efa ela hatramin'izay mihitsy ny mangataboangy dia manana lazany eo amin'ny arena kibony tany satria rehefa misy carrière vaky izay any dia be dia be mipikarama tonga ao amin'ny tanàna io dia eo moa ny mpitandro filaminana no manao ny asany any satria be dia be amin'izay ny passeport sy ny ohatr'izany fisavana azy. Io arena kibony tany io neny mitarika zavatra be da be ho an'ny olo satria sain'olona anie tsy madio mihitsy mitovy amin'ny eritreritra anao ny eritreritra ny hafa fa raha sazy manao entre guillemets hoe bizina vato tsy manao izy fa ny buany teo nge dia resaka hoe ny resaka restourna io fotsiny mba hoe ho réglena mandeha normal zay miprogramany zay miprogramany teo ao anaty programme satria be dia be amin'io toerana io satria misy le patron clandy heno zany io hoe mamoaka tsokosoko ny vato avy any dia mivoaka ohatra mivoaka makany Mandrosonorona mivoaka hoentin'izareo dia tongotra dia direct dia mandoto aty na ohatr'izany dia clandy mifantatry ny mpanao bizina zay mpanao bizina rehetra mahafantatra zany hoe anao azy ty be ny tanàna ty zay mihitsy ny tanjonabavy satria le tanàna zany ohatrany hoe ambanivohitra azy zay dia tsisy mihitsy zany le hoe revenu en commune sonareo raha olo io zay tokony hoe andoha zany hoe restourna iny lasa hoe tsy mandray an'iny commune dia ohatrany hoe mihamanitra foana nefa ny arena voaka ny PDP dia teo zany mifalailovana an'le zanany taranaka amaparany eny mahatonga izay hoe tsinjovana ny tanàna zany hoe misy mampiaya koa zany ny resaka le mpanao business mpitandraka vato sy mpividy vato any amin'ity toedrara nahafatezan-drasa azy ity mampiaya malalaka be mipista momban'io malalaka be fa mino hoe ao mpitandro filaminana mahafantatra tsara ny tokony ataony izy nga momba an'izay satria anay zany dia nametraka fitokisana tanteraka amin'izareo ary tsy mandotondotona an'izareo mihitsy hoe anahoana indray na zao fa vela izy asa milamina mihitsy efa nanontaniky tary am-boalohany hoe tsy manome piste avy enareo sa manome eny tsy voatery te valinao eto moa zany manome piste ataoko nga mazavatra hitako sy nenako nanenga tamin'ny nahalaliny sy ny ohatr'izany no nitantarako tamin'ny zareo hoe zao daholo zavatra nisy dia zareo no izy moa zany andro vitsy taoriana sara iandro akory ary taoriana ny fametrahana ny samboadiny iny lasa tena apitsony iny mihitsy fa eo zany tena hoe tandintona be tamiko hoe fanahoana ary na zareo lasa saina fa ahoana tsy zahany fa izy ohatr'izany zavatra fantany mipetraka any an-tsaiko any rehefa irerirery iny dia verinao daholo tena manimba saina le izy hoe ohatrany hoe anately manadary eo zany ohatrany hoe fahazarana be hoe tsy eo elaela anankiray dia efa mpiantso ohatr'izany tsisy an'izany intsony amin'izao dia mafy le dia ina moa ty tiako tenenina kely fotsiny le eo amin'ny zavatra mampalay ohatrany hoe mamendry fendro zany tao amin'ny Facebook hoe sao dia eo anadany io na ohatr'izany dia za moa tsy namaly tamin'izay fa tsy mipuba ntsony atao faran'izay satria matetika nanome information na momba neny fahoriana iny fa touché be tamin'izany hoe misy olona ve sa hamono ny anabavy mitokana zany aloha voalohany indrindra hoe iny tena hoe tokana voninkazo taminay telo mianadahy ary tsy safidy no be tamin'ny teo fa no safidinay telo no mianadahy zany hoe zay zany no niaraka hoe nivory dia niteny hoe ndao ianao no atao solon'ny tata eo ka eto mihitsy mo ianao tsy to hiteny hoe sao dia ianao na le rahalahinao anankiray no mikasakasa tsy avelively mihitsy satria tsisy aminay mianadahy mihitsy zany hoe eo fa ny zokinay laza no nieritreritra eo fa noho ny hoe ny zavatra ny safotofoto kely izay tao dia lasa ranabavy no narosinay eo dia amaha-vehivavy anazy amin'izay zany hoe autant hoe vehivavy izy amin'izay hoe fanakamalemy dia safidy anazy hoe ndao ianao ataoko conseiller mba
mba hoe mirenforcer anazy eo zany mba en sécurité izy na ohatr'izany zay zany. Ka sao dia lasa raharaham-pianakaviana indray le izy dia isosotra namana hafa hoe dia anareo mianakavy tsy zany ka fa izy tena nametraka hatramin'ny voalohany hoe asa no atao fa tsy ihany satria ny anabaviko manana izay fomba fijery izay mihitsy hoe rehefa miasa dia miasa, rehefa ny an-trano dia ny an-trano, izay foana ny azy ny fomba fijery. Ahoana atsito raha ny tanisa sy ny saotra ianao teo tena fanontaniako elako tsiny rehefa nytaniana hoe tena tamin'ny fomadio ve ny olorehetra ny ray fota aminareo tamin'iny fahalasanan-drasazy narindra iny sasanatry zany hoe misy metsara velatsy amiko aloha sarotra be ny amaty raha zay satria ao anatin'ny tena alahelo tena mafy indrindra tamiko atao anatin'iny dia tsy aisy andiniako andrakotsy raha be tsony fa manao izay hatrehana an'le izy hoe zao ny zava-misy dia atao izay havitany tiadita ratsy ity satria mangidy loatra le izy dia manahoana amin'izao fotoana izao mipony mangataboangy na nolona ny toetra raha iny tena malahelo dia malahelo tokoa ny andro manontolo amin'izao raha miantso dia tena hoe nanao tia halala vaovao farany izy ireo satria namana-joary mamim-bahoaka nge izy teo fa tsy hoe olona nitendrena akory na hoe ahoana fa mamim-bahoaka safidy mbahoaka ary maro anisa mihitsy no safidy azy sady tantara voalohany teo amin'ny tananay zany hoe vehivavy hitondra zany sao dia sanatria zany ko eto antony sao dia tsy mbola tia vehivavy mitondra zany ny olona ny mangataboangy tsy eka tena hoe tamin'ny fomadio no ary akafaliana mihitsy satria mponina tany tena faly tsy mbola nina zany hoe lany ny be ny tanàna provisoire dia izy tato sotro zany aminay manko misy le fomba io mbola mipetraka foana tato sotro inona ny atao amin'izay tato sotro io manatitra vary daholo no mirolo vary marika fisaorana io tanàna fandraisana zava-dehibe mihitsy zany dia mandeha ny mampiseho ny hafaliana isaky ny fokotany tsirairay teo amin'io tokotany faraparany inona zany zao zava-misy any mangataboangy ny fitondrana izy mandimbye toerany be ny tanàna sotr'izany treto aloha zany tsy fantatra mihitsy satria zay tia fa ny eny farany dia hoe ny adjoint ny PDS no tatanazy ao satria rahantsika malala moa toy an'le tantara teo satria izy mbola tsy afaka nanendry ny mpiara-miasa aminy hoe ny adjoint ny rasazy io tiako teneny tsy mbola indianainakany iny aza no ady amonjy an'io valy-marsa io no mba hoe naharoatra metraka an'le rafitra amin'izay zany nareo tsy mikasakasa ny tsito na nralahanareo hoe mba hoe aloha zay mba ohatr'izany sady hoe aloha hijanona amin'izao hoe mba metoerana zay dia anohizanay ny asan-dranabavy izy aloha zay ny teny an'izany tany tamina chef district reto Ambady Finandrahana satria anaty fiandrasam-paty dia efa ao moa tsy hoe hira mandra-paray ny andro fa atao zany mianaka no efa nidinidinika miresaka momban'io hoe ohatr'izao zany tanànanareo dia ohatr'izao dia ahoana sy izy lahy zany amin'izany dia ny teny aminy zany hoe raha olo-kafa ho any no solony anabavy eo dia na ny tenako ary mety ametra-pialana ao anatin'io satria zasy ny anabaviko ny tokony haray asa teo zay no da mazava atao an-tsaiko hoe tsika mianadahy zany hoe eto dia fanometanana mba hampandrosoan'ity commune kely malalatsika ty fa amiko aloha sady rese foana hoe raha mba misy mety satria ny raiko maty teo ny anabaviko maty teo zany hoe le fitondrana an'ity mandat ty zany efa hoe nomena nay mianakavy teo azonao dia hoe isy olona ilatsaka paravy ihany ve no tendrena fotsiny hoe isy olo azy eo na ohatr'izany fa mba tiako zany hoe mba miray aminay telo mianaka reo farafaratsy no ny lalàna kosa aloha tsito milaza hoe mandra-pisiny ny fifidianana vaovao dia tendrena ny PDS rehefa ho avy le fifidianana ary tsy maintsy ho avy zay tsy maintsy fidina be ny tanàna vonona ve tsy toy latsaka sa indralahantsito le zany ohatra ny tany fiandohana nanaovana ny anabavy any fandinika ny ankolafim-pianakaviana aloha hoe izy no
eo dia izay lany mpiasany maro sy hitany mbola manana reny ianao eo dia eo reny io mba afaka mandeha tsy manapaka hoe ty izay hevitra foana no toananay hatreto fa tsy to manana an'izay amin'izao zavany trango zao a sy le hoe ampo manan-kevitra ve tsy to hoe ny hevitra misy foana amiko izany amin'le hoe tsy haiko na hoe fovao mafana le ny asa ahoana fa tosebe ana loatra le tantara hoe matoa samaty teo any anabaviko a dia samaty eo koa ny raha izay telo mianakareo samaty izany hoe le tantara fotsiny hoe amelo maso ianaran-dray na dia hoe ho anisy mianaka fotsiny arangamba dia izay nananao herim-po amin'atyle izy misaotra indrindra nanao tsara dia mirarosoanao a ho anareo menakavy a sy ny mponina ny mangataboangy a tamin'iny toerarana ampalahelo iny fa dia engany ka hitany rariny misaotra betsaka indrindra dia engany mba ho hitany rariny dia kinina foana amin'ny Zanahary Andriamanitra Ndrinanahary satria izy no nanome izy koa no mahay zavatra rehetra izy koa ngamba ataoko hoe ambony noho ny ambony roi de roi hozy izy tenenany tanora zay misaotra betsaka indrindra namantsy rahasoanao koa ny tena ianao nisorana nanaiky ny vahiny tsy nisorona tamin'ny resaka ny fanaovantsika teto a mino fa nahaliana sy nampieritreritra ny mpanaraka ny fandarana ity solanga androany ity mametraka ny mandrapiona sy mandrapitafa tombokilasy tomografy